Daniela toko 7. Tamin'ny taona voalohany nanjakany Belsatsara tao am-Babilona dia nanonofy i Daniela ary nahazo fahitana teo am-pandriany. Nosoratany ny nofy ary notantarainy araka izao manaraka izao. Hitako tamin'ny fahitana tamin'ny alina fa indro ny rivotra avy amin'ny fazatany efatra nibosesika ampisamboaravoara ny ranomasina midadasika ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tao amin'ny ranomasina. Ny voalohany dia tahaka ny liona ary nanana elatry ny voromahery, saingy raha mbola nijery aho dia nisorona taminy ny elany ary niainga avy amin'ny tany izy ka nitsangana tamin'ny tongony tahaka ny olona sady nomena fisainan'olombelona. Ary indro ny biby hafa faharoa mitovy amin'ny orsa, miainga ny ila-tenany, misy taolam-tehezana 3 teo am-bavany, tanelanelan'ny nifiny dia nilazana izy hoe mitsangana ka mihinana nofo be dia be. Taorian'izany dia mbola nijery aho ka indro nisy iray hafa koa tahaka ny leoparda nanana elam-borona efatra tao an-damosiny. Nanana loha efatra ilay biby sady nomena azy ny fanapahana. Taorian'izany dia mbola nijery ny fahitako tamin'ny alina ihany aho ka indro nisy biby efatra mahatahotra sy mahatsiravina sady matanjaka aok'izany. Nanana nify vy lehibe izay nihinanany sy namiravirany izy, fa izay sisa tsy lamina dia nohoseny ary hafa noho ireo biby rehetra teo alohany izy fa nanana tandroka 10. Raha mbola nandinika ireo tandrony aho, indro nisy tandroka kely hafa nipoitra teo anivon'ireo ka naongotra ireo tandroka 3 teo anoloany. Io tandroka io dia nanana maso 2 toy ny mason'olona sy nanana vava miteny avonavona ny eo pampana. Mbola mijery ihany aho ka indreo nisy seza fiandrianana napetraka ary nisy antsin-dahy iray tonga nipetraka. Ny fitafiany dia fotsy tahaka ny oram-panala, ny volon-dohany dia tahaka ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiarany dia afo mivaivay. Ny afo no nipoitra sy ny koriana avy teo anatrehany. An-tapitrisa ireo nanompo azy ary 100 tapitrisa no nitsangana teo anatrehany. Dia nipetraka ireo mpitsara ary nosokafana ny boky. Tamin'izay dia mbola nijery ihany aho noho ny fireondreon'ny teny avonavona amin'ny pampana navoakan'ilay tandroka kely. Nefa raha mbola nijery aho dia novonoina ho faty ilay biby efatra ka ny tenany dia natsipy sy nolevonina tao anaty afo mamay aok'izany. Nesorina tamin'ireo biby hafa ny fanapahany kanefa ho alavaina ihany ny fahavelomany mandritra ny fotoana voafetra. Dia mbola nijery ny fahitana azoko tamin'ny alina ihany aho ka indro nisy tahaka ny zanak'olona tonga teny amin'ny rahon'ny lanitra ary nakeo amin'ilay antsin-dahy izy sady nampanakakezina azy ary nomena azy ny fanapahana sy ny voninahitra ary ny fanjakana mba hanompo azy ny foko sy firenena ary ny samihafa fiteny rehetra. Ny fanapahany dia haharitra mandrakizay ka tsy hanapetra ary ny fanjakany tsy ho rava na oviana na oviana. Izao Daniela dia nitebiteby hatramin'ny aty fanahiko fa nampitahotra mafy ahy ny fahitana. Dia nanantona ny anankiray tamin'izay nitsangana teo aho
ary nanontany azy ny tena hevitr'ireo rehetra ireo. Koa nambarany tamiko sady nampahafantariny ahy ny dikany. Ireo biby efatra lehibe dia mampiseho fanjakana efatra hipoitra avy amin'ny tany. Ao aorian'izany dia ho lasan'ny olo-masina ny avy indrindra ny fanjakana ho fananany mandrakizay. Dia niriko ho fantatra mazava ny amin'ilay biby fahaefatra izay hafa noho ny rehetra sady nahatsiravina loatra fa nanana ny vy sy ho alimy izay nihinanany sy namiravirany, ka ny tongony no nanosihosy izay sisa tsy laniny. Niriko ho fantatra mazava ny amin'ireo tandroka folo teo an-dohany sy ilay tandroka iray izay nipoitra ka nampianjerany telo teo alohany. Io tandroka io dia nanana maso sy nanana vava, ny teny avinavina miompampana ary ny fijery azy dia lehibe noho ny namany. Mbola nijery ihany aho ary hitako nanoto ny vahoakan'Andriamanitra io tandroka io ka nandresy azy. Ambaram-piavin'ilay antin-dahy ka nanomezany rariny an'ilay vahoakany avy indrindra. Rehefa tonga ny fotoan'andro dia ho azon'io vahoaka io ny fanjakana. Izao no nambarany: ny biby fahaefatra dia fanjakana fahaefatra eto an-tany izay hafa noho ireo fanjakana rehetra, fa hihinana ny tany tontolo izy ka hanosihosy sady hanorotoro azy. Ary ny tandroka folo dia mampiseho mpanjaka folo izay fandimby hifehy io fanjakana io. Ary hisy mpanjaka iray hafa noho ireo teo alohany hitsangana manaraka an'ireo. Rehefa avy handresy mpanjaka telo, ilaza teny manohitra ny avy indrindra izy, hampahory ny vahoakan'ilay avy indrindra sady mihevitra hanova ny fankalazana sy ny lalàna. Ary atolotra eny an-tànana nandritra ny 3 taona sy tapany io vahoakan'Andriamanitra io ireo. Avy eo dia ho avy ny fitsarana ny akoatra, ka esorina amin'io biby io ny fiandrianana izay ho ravana sy ho levonina hatramin'ny farany. Ny fahefa-manjaka sy ny fiandrianana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana rehetra eny ambanin'ny lanitra dia omena ny vahoakan'ilay Andriamanitra avo indrindra. Ka ny fahefa-manjakan'io vahoaka io dia haritra mandrakizay, ary ny fiandrianana rehetra dia hanompo sy hankatoa azy. Mifarana eo ilay tantara, fa ny amiko Daniela kosa dia nampitebiteby mafy ahy ny eritreritro, ka nivaloarika ny tarehiko, nefa notehiriziko tao am-poko izany zavatra izany.